Niverina nahitana trangana coronavirus indray any amin'ny faritra Boeny, raha ny fanambarany governorany faritra anantoerana Mokotara Andriatomanga androany alatsinainy. Miisa telo ireo olona voamarina fa tratran'ny COVID-19 ao an-tampon-tanànan'ny Mahajanga amin'izao fotoan'izao. Eo am-pandiniana ireo singa ny mpitsabo anaramaso raha misy na tsy endrika fa ny tsimokaretina. Tsy tafiditra ao anatin'ny atotanisany voakany sabotsy teo ireo tranga any amin'ny faritra Boeny ireo. Raha ny vaovao nampitain'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia mahatratra 850 ny isan'ny tranga vaovao ny 20 hatramin'ny 9 Novambra. 13 amin'izy ireo no nahitana fahasarotana ary 14 andeha avy eto Analamanga avokoa. Tsy tanteraka indray ny fitsidihany DN kita tale-mpanatanteraka lefitry ny Tahirin'ny Firenena Mikambana momba ny mponina na UNFPA ny eto Madagasikara noho ny fepetra ara-pahasalamana miisa ny Etazonia sy manerana izao tontolo izao hatramin'ny sy ny endrika vaovao ny tsimokaretina coronavirus. Noferan'ny firenena Amerikana ohatra ny fidirana ny amin'ny ho an'ireo mpandeha avy amin'ny firenena 8 aty atsimon'ny Afrika. Anisan'izany ohatra i Afrika Atsimo, i Botswana, i Zimbabwe, i Namibia, i Eswatini, i Mozambika ary i Malawi. Tsy tafiditra ao anatin'izany i Madagasikara, saingy efa anisany sosokevitry ny gouvernemanta amerikanina ny tsy andehanana eto Madagasikara noho ny COVID-19 hatramin'ny 8 Novambra lasa teo. Anisany antondihany DN kita ny fitsidihana n'androy sy anosy. Nikasany fankahita sy iona tamin'ireo vehivavy mpitarika ka mitana toerana lehibe ao anatin'ny ady ho an'ny zony vehivavy izy. Ary nikasany andray anjara amin'ny fametrahana ny parlemanta natokana ho an'ny tanora sy ny andro natokana ho an'ny fikaonandoa ny vehivavy mpitarika afrikana ihany koa ity solotena ny Tahirin'ny Firenena Mikambana momba ny mponina ity. Asiana lakan-drano na kanala eo amin'ny vavahady P3-n'ny Kianja Barea Mahamasina mba ahafahana mamarina ireo rano atahorana hiditra ao an-kianja raha ny famoaham-baovao androany alatsinainy teny Mahamasina. Raha tsy ahivina ny zava-nitranga teny an-toerana ny herinandro lasa teo. Rehefa avy be iny ny oranala dia nahitana fiakarana ny rano ary nahazo ny faritry ny sisin'ny kianja. Nanambara ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna Vaovao sy ny toeram-ponenana eo anivon'ny fiatsidinan'ny Repoblika Gérard Andriamanoisoa fa resaka assainissement fanadiovana no nahatonga izany fa tsy misy olana mihitsy ny fanamboarana ny kianja satria vetivety deritra ilay ranon'ny andro eo amin'ny 10 hatramin'ny 15 minitra eo ary tsy tonga any amin'ny faritry ny kianja fa tetỳ ivelany ihany. Vahaolana anatin'ny fotoana fohy ity ho tanterahina ity fa mbola vao anaovana fikarohana sy fandinihana ara-teknika ny ho vahaolana maharitra ary anisan'ny hodinihana amin'izany tokony anamboarana ny fotodrafitrasa famarinana rano manerana Antananarivo.